Hiditra zany tsika amy tapany faharoa de ny resaka émeraude izay hita tao Ambohitsirahitra. Teraka resabe tokoa io zany satria hoe avy aiza izany no nipoiran'io émeraude io de misy moa zany milaza hoe fatao foana io zany nandritra ny filoham-pirenena rehetra izay nifandimby tao zany hatramin'ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka izany de fatao io émeraude io fa satria natao karazana vakoka fanontaniana mipetraka izany de ny hoe nahoana moa zany no amin'izao fotoana izao zany vao nasehony vahoaka fa misy an'izany vato sarobidy izay milanja 300 kilos zany araky ny filazan'ny reportage ary mitetina hatrany amin'ny 300 millions de dollars izany za 300 millions d'euros ny vidin'io vatosoa sarobidy io zany. Ka mampimey ary tena hoe mystère izany atao hoe Madagasikara izany, tena mystère satria io zany no naseho akariary ny fisian'ny zavatra ohatran'io zany fa ny sasany ny vatosoa ny vato sarobidy rehetra izany izay nafenina ary navoaka tsokosoko any Madagasikara izany dia hatraiza izany ny vidiny sy ny habetsaky ny harena sarobidy nivoaka ny Madagasikara. Mampieritreritra zany zavatra rehetrarehetra izany manginy fotsiny zany ny volamena 73 kilos hita tetsy, ny volamena nivadika Bolongaby tao amin'ny ministeran'ny mine fa izay de mampametra-panontaniana hoe mbola ho hita eo ve io émeraude io rehefa afaka kelikely sa hivadika fasika sa hivadika vato. Izay zany ny fanontaniana mipetraka. Fanontaniana mipetraka koa zany de ny hoe inona zany nahatonga ny filoham-pirenenantsika ankehitriny hampiseho mangarahara ny fisian'io resaka vato sarobidy io. Inona zany ny tena hoe leitmotiv-n'izany. Raha ohatra moa zany hoe atao zany tombatomba